Lehilahy iray efatra amby roapolo taona nangalatra fiara fitateram-bahoaka zotra efatra amby sivifolo amby zato na hoe 194 veriteny antanety commune Ankadikely Ilafy io fiara io ary hita omaly 9 novambra tany Andranomadio kely commune Ankazondady. Fantatra moa fa mpamiliny ilay fiara teo aloha izay efa voaroaka ity tratra nangalatra an'ilay fiara ity. Horesantsika moa ny mikasika an'izay sy ireo rehetra izay tokony ho lazaina famelohan'izany aloha dia mbola toy ny mahazatra ary efa fantatra nareo tsy miova dia abonné ny chaîne-natsika, asio j'aime ny vidéo ary apetraho ihany koa ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny tena hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika ato anatin'ity vidéo ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Resaka contenera may mona hanomboantsika ity video anankiray ity ry tompoko lahy sy tompoko vavy. May ny contenera miisa 3 any orinasa mazava eny Mandrosoa Ivato ny omaly alarobia tokony ho tamin'ny 4 ora latsaka fa efany. Araka izany fahamaizana izany moa dia maro ny entana simba izay niteraka fatiantoka ho an'ity orinasa mpamokatra lamba eny antoerana ity. Naharitra ora iray sasany ny famonoana ny afo, mbola tsy fantatra mazava kosa izay tena antony nahatonga ny firehetana, tsy nisy kosa ny naratra na ny aina nafoy. Eny ekena tokoa fa tena mafy izany matiantoka izany, mafy izany may entana sy simba entana izay itadiavam-bola izany, fa kanefa kosa hisorana Andriamanitra andriananahary satria tsy nisy ny naratra sy ny aina nafoy, satria ny aina no voalohany indrindra, ny aina no tena zava-dehibe indrindra. Rehefa voakozontsika moa ny mikasika an'iny orinasa iny, ndeha resika hiresaka kely indray ny mikasika ny filoham-pirenena teo aloha, tsy iza moa izany fa Hery Rajaonarimampianina. Raha vantany vao nambarantsika tato anatin'ny chaîne moa fa nankalazany tsingeritaona naterahany izy, ary rehefa vita iny anniversaire iny dia nankasitraka ireo vahoaka malagasy izy ary nankasitraka ireo izay nirarisoa azy nohony izany fahatratrarany tsingeritaona naterahany izany. Toy izao moa ny teny fankasitrahana izay nomeny filoham-pirenena teo aloha: mankasitraka irampony amin'ny ireo fiarabana sy firarian-tsoa sesehina avy aminareo, misaotra anareo niombina hafaliana tamiko, ary izay soa sy hafaliana izay no hirariako mba haninika ny tsirairay avy sy ny isan'ny tokantrano. Mankatelina indrindra ihany koa amin'ny fitiavana avy aminareo izaho ao amponareo, ary miredareda atompoko mandrakariva ny fitiavako anareo vahoaka malagasy. Samia ho tahin'Andriamanitra hoy filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina, raha nankasitraka ireo rehetra izay nirarisoa azy ary niombina hafaliana taminy nohony izao fahatratrarany ny tsingeritaona naterahany. Ny manaraka izay ho resantsika ihany koa dia mikasika Razafinjoelina. Tsy hay moa ny tsy resaka izy ity satria anisan'ny tena mihetsiketsiky izy amin'izao fotoana izao. Anisan'ny fanerana izay nataony moa ny hoe ndao hiasa. Tsy mahafaly antsika ve ny mahita hoe nifohany olona ka irahina hanadio ny fakitra misy azy? Homentsika tsiny ve ireo mpolina hoe taiza foana ianareo no tsy nanadio ny tanànanareo fa miandry antahiana Razafinjoelina vao manao? Dia disy ve ilay fitenenana hoe aleo manao toy izay tsy misy? Mitovy amin'ireo kandida ireo isika talohan'ny firotsahany, nohony zany ndao hiasa satria rehefa madio ny tanàna dia milamina ny tontolo, hoy tahina Razafinjoelina. Ino moa ny mikasika an'iny fanerana izay nataony tahina Razafinjoelina iny? Ndeha resika hijery kely ny fanehoan-kevitra sy ny fanambarana izay nataony Tojo Ravalomanana ny mikasika ny rovan'ny Antananarivo. 9 novambra 5 9 novambra 4 7 taona no nahamay ny rovan'ny Antananarivo. Vanim-potoana nangidy tamin'ny malagasy izany satria mari-pitadidian'ny malagasy io rovan'ny Antananarivo io, hoy ny fanambarana fo nataony kandida ho ben'ny tanàna ny Antananarivo, tsy iza moa izany fa Tojo Ravalomanana. Midika famerezan-kasina ny fandorona ny rovan'ny Antananarivo izay niforoniny Andrianjaka tany amin'ny taona 1900. Mbola famerezan-kasina ihany koa ny rovan'ny Antananarivo ny fanovana ny anarany ho rovan'ny Madagasikara. Ary ambonin'izany ihany koa ny fanovana fotodrafitrasa tao anatiny. Koa isan'ny ireo malagasy mahatsiaro izany vanim-potoana izany koa ny tenako, hoy Tojo Ravalomanana.
Nilaza sy nanambara izany fanehoan-kevitra izany moa itojo Ravalomanana tamin'ny fahatsiarovana ny nahamay ny vakoka iraisan'ny malagasy manontolo. Ilaina ny famerenan-kasina izany rovany Antananarivo izany hoy izy hatrany na teo aza ireo fanamboarana samihafa natao. Izany moa ny fanehoan-kevitra fohifohy izay nataon'ny tojo Ravalomanana ny mikasika ny rovany Antananarivo. Koa satria voalazantsika ihany koa ny mikasika iny fanehoan-kevitra izay nataon'ny kandida ho ben'ny tanàna zanaky ny Ravalomanana tsy iza moa izany fa tojo Ravalomanana iny ndeha resaka kely ny mikasika ny raim-pianakaviana maty nivaratra. Raim-pianakaviana iray sahabo 70 taona no maty voatsindry nivaratra ny 4 Novambra lasa teo tany Tsiafakarivo. Tsiafakarivo zany moa dia any Fenoarivo be. Raha ny fantatra dia nivatravatra ny orana tamin'ny io fotoana io ka izy sy ny zanany vavy izay nipetraka tao ambony rihana no nirefodrefotra nivaratra. Vokatra izany dia omby 3 tao amin'ny rihana ambany no maty, ny zanany vavy manaraka ny fitsaboana noho ny fahamaizana ary ilay raim-pianakaviana maty noho ny izany varatra izany. Marina fa nisy olon-kafa niaraka tamin'ny izy ireo tao saingy tafatsoka ka tsy naninona. Izany moa ny zavatra nitranga tany Tsiafakarivo Fenoarivo be ny mikasika ilay raim-pianakaviana maty nivaratra. Araka izay efa nolazaiko teny ampiandohana tamin'ny fampidirana ity video ity moa dia lehilahy iray 24 taona nangalatra fiara fitateram-bahoaka zotra 194 izay very teny Antanety commune Ankadikely Ilafy io fiara io ary hita ny omaly 4 Novambra 2024 tany Andranomadiokely commune Ankazondandy. Raha ny fantatra moa dia mpamiliny ilay fiara teo aloha izay efa voaroaka moa ity lehilahy iray 24 taona nangalatra fiara fitateram-bahoaka ity. Izany moa ny loharanom-baovao izay navoaka ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe vaovao malaza eran-tany koa dia zaraiko aminareo rehetra satria izahay dia manambara ireo rehetra miseho sy ireo rehetra mandalo ao a Madagasikara malala nosy tanindrazana. Voazao de zao moa ity publication izay nataon'ny Ferdinand Sello ity ka dia zaraiko aminareo rehetra manontany ny lehibe ny mpanohitra sy teny randriana soloniaiko fa tsy mandefa mivantana ny ladinika eo amin'ny mpanohitra sy ny gouvernemanta ny TVM sy ny RNM. Izany moa ny zavatra nisoratany ity mpanao gazety Ferdinand Sello ity ka zaraiko aminareo rehetra izay mpanaraka an'ity chaîne ity. Tompoko vavy sy tompoko lahajaina rahalahy sy ranabavy zay ihany koa ny namarana ny video antsika noho izany dia ankasitrahana ianareo navita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola hentanina mandrakariva ny mbola hanaraka ny video izay alatsaka misisisy aty manaraka. Zay fa tsy halavainay ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy gabe hoe tsao tsao amin'ny manaraka indray io.